Salut daholo e. Androany zany iresaka momba ny fidiran'ny Madagasikara amin'ny SADC sy ny Union africaine satria raha za manokana dia tsisy afa-tsy ny avy andranana no idirana amin'ireo fikambanana ireo satria tsy vitany hoe tsy manao ninina Madagasikara fikambanana roa ireo fa dia mampidikizo amin'ny Madagasikara foana isaky misy zavatra mitranga. Ny farany hitantsika zao dia hoe tsy maintsy avoaka daholo ny gadra politika dia aveo koa dia mitady fiaraha-miasa amin'ny fampihavanam-pirenena amin'ny Andry Rajoelina. Inona moa dikan'izany? Tsy hitany SADC angany zavatra nahazo malagasy tamin'ny Andry Rajoelina teo. Tsy fantatry SADC anga vola amina 4 000 milliards tsy hita amin'ny Cour des comptes ny tafotoran'ny Andry Rajoelina. Tsy fantatry SADC anga ny volamena mivadika bolongamby. Tsy fantatry SADC hoe fanondranana biby volamena satria tany Andry Rajoelina. Tsy fantatry SADC hoe Rajoelina manana appartement à Haute-Savoie, manana villany à Haute-Savoie, manana appartement miezileza any Paris, manana villa any Dubaï, any amin'ina moa zany île artificielle. Tsisy afa-tsy multimilliardaire no manana villa ao amin'ny toerana io. Tsy fantatry SADC hoe manana trano mezinezina izy hoe Andry Rajoelina ina moa zany Nosy Belleville. Nefa inona fidiram-bolany Rajoelina? Tsy fantatry SADC fa ny zanaka Rajoelina mianatra TS Suisse tamin'ny école hôtelière en Lausanne any amin'ny 150 000 euros ny écolaziny zanany 150 000 euros. Nefa ny zanaka malagasy rehefa fitetaka amin'ny tany na ban hipetrahana raha tsisy dia Andry Rajoelina zany afaka mipayeny zanany 150 000 euros akoatran'ny akanjo zany, akoatra sakafo zany, akoatran'ny trano petrahana zany, akoatra rehetrarehetra écolazy fotsiny. Dia raha misy ve filoha ao anatin'ny SADC fantatra zao fa dictateur misy chiffre ao azoko avoaka fa ina moa zany misy mandamina tsao hoe ny Amnesty International namoaka chiffre hoe ny olona nigadran'ny Rajoelina amin'ny tsirariny any amin'ny 700. Misy organisme internationaux manao tatitra, manao recherche be dia be izao karazany eo, ONG sy ny rehetra nanao fanadihadiana dia namoaka an'io chiffre io. Tsy fantatry SADC zany, tsy fantatry SADC hoe Andry Rajoelina tsy manaja zon'olombelona tamin'ny androny iza moa managadrana ny Paul Rafanoirana na i Philippe iza moa Philippe le colonel Philippe ny frantsay iny dia fantatra zao fa nijaly tena nijaly tsy manaja zon'olombelona tena torture nahazo ny Paul Rafanoirana dia tsisy zavatra ataon'ny SADC dia nigasy nataony porety ny Andry Rajoelina amin'ny fomba rehetrarehetra, nangalarana ny Andry Rajoelina, nanaovany Andry Rajoelina didy jadona. Ny fifidianana tonga avy any SADC efa hita zao fa alabaty tsy fakahitana dia tonga avy any SADC dia manao soni hoe amilay be hoe nety tsara tsisy korontana. Dia androany SADC mitady fika rehetrarehetra amin'ny ranany Andry Rajoelina iara-tantana eo. Dia inona ny azo hazavaina amin'izany? Zavatra azo hazavaina amin'izany dia tsisy afa-tsy ny frantsay no ao ambadiky SADC manao pression amin'ireo afrikanina bado be reo, afrikanina dondo. Tsisy afa-tsy zay dia hitady ameran'ny Andry Rajoelina amin'ny fomba rehetrarehetra. Taiza moa inona moa zavatra mba nataony SADC tamin'ny tetezamina ta Madagasikara tamin'ny Andry Rajoelina sy Ravalomanana. Raha vavy mangalatra sy manao didy jadona sy mamono olona i Ravalomanana dia trongisiny olona dia mitsoaka any Sud-Afrique, Afrika Atsimo. Dia ny SADC ndray mitady za fomba rehetra miarana n'olona efa condamné 12 ans de travaux forcés. Dia inona ny asan'ny SADC amin'izany? Rehefa mijaly vahoaka ina moa zany natao ny grève ny ina moa zany nasoan'ny Andry Rajoelina teo, nijaly zay da mipotehany Andry Rajoelina, tapatongotra ny sasa voatifotra, sasany ina moa zany maty lacrymogène. Inona zavatra mba nataony SADC? Dia androany izy mitena misy gadra politika
tamin'ny gara politika tamin'ny Lola Somaro, tamin'ny Roli Mercia, i Selo, ry Stanley, de tena tsy rariny tanteraka nazo ner Stanley de tenao tsisy ina fa de manao Facebook fotsiny de migadra mitondra faisany mandeha amin'ny ina moa zany chaise roulante i Malamo hatramin'izao de tay Sadek tamin'ireny zany tsy tany Sadek hoe nisy gadra politika tamin'izany fotoana zany fa zao Sadek vao ina moa zany vao mireklame hoe tokony avoaka ny gadra politika ka tsy tanao mitanila be ve zany sady manao mitsinitsirana malagasy fa ny fijanonany ny gasy ny Madagasikara ny Sadek sy ny Union Africaine io tsisy afa-tsy ny avy an-dranapoly satria nanontaniako ny intelligence artificielle hoe inona moa zany obligé reo Madagasikara tsy maintsy hiditra amin'ireo organisation reo zay fantanina petrako inona ny avantage Madagasikara hiditra amin'ireo organisation reo satria raha fahitako anazy de anakorontana andray am'izao zao fizaliana anatin'ny 12 taona tamin'ny andro Rajoelina firenena tonga tanteraka fitiavaka amin'ny tany de zao zany hoe karakara fifidianana madio ny gasy am'izao de tadiavina asisika foana andro Rajoelina asisika foana andro Rajoelina de mbola ina zao inona no tadiavy malagasy amin'ny any Sadek tsisy antony tokony hidirana insistevany i Madagasikara amin'ny Sadek sy ny Union Africaine afa-tsy avy an-dranapoly tsisy afa-tsy zay io intelligence artificielle nanontaniako moa zao hoe est-ce que Madagascar est obligé d'être affilié à la Sadek zay ny fantanina petrako de ozy intelligence artificielle non Madagascar n'est pas obligé d'être membre de la Sadek tsisy obligation mihitsy nefa i Sadek manamerde atsika hoe atao andamina raha politique nefa anatin'ny 10 taona raha valomanina sy Rajoelina tamin'ny teteza miditra mivoaka tsy lamina mihitsy vahoaka mijaly tanteraka mihinana fako vahoaka malagasy tamin'ny ino moa zany ady la politika ny raha valomanina sy Rajoelina tsy hita zay adiny Sadek fa zao zany ilamina zany zao hoe anao élection vaovao de indray fa hiditra indray de anakorontana indray fa raha ohatra koa obligation de tsisy tokony hidiranao de mantandra rehefa aveo mantandra zany rehefa aveo hoe tsisy afa-tsy ny sitrapo zany de quand le gouvernement estimait que cela servirait les intérêts du pays ina l'intérêt du pays à Madagascar am'izao fiena manta midra rahatany fa 5 farany zao fa niditra fa 4 farany dina ny intérêt ny Madagascar am'izao de coopération ouais makatsoakaro de en résumé non Madagascar n'est pas juridiquement obligé d'être membre de la Sadek oui c'est un choix politique et stratégique destiné à renforcer les coopérations africaines une coopération pour l'Union africaine une zavatra tadiavina l'Union africaine de Madagascar pourrait en théorie quitter la Sadek si un gouvernement décidait que cela afahazo atao tsara zany mitsokan'io de fantanina farona petrako est-ce que Madagascar a bénéficié des avantages depuis la réponse est oui mais de manière mitigée de refa de hoe accès préférentiel marché régional textile makatry makarô meilleure coopération économique nefa de manimaniny foana hatramizao soutien diplomatique Sadek de limiter ny commerce tsisy afa-tsy France Chine de États-Unis de Indien ny commerce fa tsisy commerce atao Madagascar am'izao amin'ny Union Africaine mihitsy tsisy zavatra ataonao de rehefa natao ny bilan na raha anatin'ny Sadek raha concurrence amin'ny Sud-Afrique, Maurice, Botswana le bilan développement industriel à Madagascar 3 à 4 sur 10 3 à 4 sur 10 tsy nahazo hoenina akory hoe ina bénéfice Madagascar amin'ny resaka industriel coopération régionale ina moa dikany coopération régionale atao inona na maseta coopération politique et diplomatique tsisy lavana an'izany asa afaka mitrosa tsy afaka mitrosa nefa raha mitrosa anao de vao mainka maniny amaniny ao mitrosa anao de vao mainka sy tafavoaka vao mainka anao eto ka inona ny avantage amin'ny mahafaka mitrosa reconnaissance internationale inona ny avantage am'izany ianao manana volamena ina moa zany ina moa zany feno volamena petrahana fotsiny feno pétrole feno nickel cobalt terre rare ny sisin-dranomasina feno trony rehetrarehetra de ina ny andrasanao soutien diplomatique mba ahafahana mitrosa
mitrosa amin'ny FMI sy izy banque mondiale ka vomaika milentika ka rehefa atao hoe bénéfice économique 4 sur 10 ny bénéfice économique de inona ny janona amin'ny sadaiky inona ny janona amin'ny sadaiky raha ohatra bénéfice économique tsy mahazo hoenina akory de nefa zao amerideny zao gala politique iany rajoela iny forcena foana olona manimana ohatrany rajoela iny olona nampinany amany tanteraka firenena de asa Union africaine ndray ngambany no antanina fa mitohy tsisy hafan'io le izy fa tsy haiko raha afaka mbola manohatra eto en tout cas Madagascar bénéficie des avantages en intérêt zany de ataontsika hoe Union africaine ndray en adhérent satria fa tsy obligé koa théoriquement hiditra amin'io de nuancé koa mivalina zany hoe tsy miteny ny intelligence artificielle ouais tena avantageux be milay be ny midirina amin'ny Union africaine fa la réponse est nuancée dika nuancé zany tsy sûr non tsy tena resy lahatra ny intelligence artificielle hoe misy dans l'ensemble bénéfique Madagascar de avantage politique et diplomatique de governa ihany io diplomatique sy politique io tsisy afa-tsy reconnaissance io nefa io manery Madagascar amin'ny hoe miverina amin'ny continuité institutionnelle tokony manao zao mba reconnu ny antony mareconnu Madagascar moa de inona afaka mitrosa tsisy afa-tsy zay de teneny Union africaine permet Madagascar de participer à des décisions zany mba avantage l'Union africaine permet à Madagascar de participer aux décisions concernant la paix et la sécurité en Afrique. Afaka miteny zany Madagascar afaka miteny amin'ny la paix inona ny Madagascar c'est paix en Afrique fampitivotra au RDC olona amina million maty fampitivotra amin'ny rehetra inona ny idina Madagascar am'zany any Congo resaka commerce continental inona commerce ataonao amin'ny Afrique samy mahantra samy manimany de climat, santé publique, ça nous a listé soutien lors des crises politiques. Nisi crise politique, tamni Ravalmana si Yandrazuel, il soutien l'Union africaine à Tamrin, en attendant d'une 4 statères à Madagascar. Une 4 statères car une source n'a pas entendu dans Madagascar, tes amis à une politique à Tony Yandrazuel si Ravalmana. Il n'a l'Union africaine à Tamzan. Dites-vous, i Andratsoela tsy mety miala tamin'ny toerany atao fifidianana alabato foana gadraina tsisy opposition dictature totale ina nataon'ny Union africaine tamin'ireny ka raha ohatra mahazo hoe soutien crise politique ka tsy famono faty teo ka tsy ny GNZ no maty karana teo atany ambotsorondra aiza ny Union africaine de négociation politique accompagnées des élections iny des domaines de la santé et de la politique alimentaire. Inna santé Madagascar raha ina moa zany any Congo venao marary de misy Union africaine anampinao any marary anao any Nosy Benal misy Union africaine anampinao any na fianara jereo fiketaka amin'ny tany ndraiky izy de limite Madagascar est éloigné des principaux économiques bilan de toujours le même influence diplomatique. Actuellement influence diplomatique. Anderesaka amin'ny Donald Trump sa anderesaka amin'ny Xi Jinping. Misy manana poids amin'iny Madagascar aty resaka. Ary atao iny resaka politique diplomatique io fa économique de tsy mahazo hoenina. Ka raha ohatra institution tsy nanana moyenne koa amin'ny économique tsisy lavana zany économiquement tsisy avantage économiquement nefa mampinany anganinao amin'ny resaka fifidianana amin'ny resaka zao fanakorotanana am'izao ataony sadeka zao Union africaine zao nefa 4 sur 10 ny avantage tsy avantage moa zany fa désavantage tsy mahazo moyenne koa dina ny ilana sadeka sy Union africaine raha amiko manokana de androany reo roako faty mody any
manamerita fotsiny andehanao visite ny gadra politika ery saondra sy ery nara lakotomanga ony ka inona tsy nanao visite zareo tamin'ny iza moa aéroport fanoharana nanaovana torture teo inona tsy nanao visite na nahazo ny rôle immersiard teo inona tsy nanao visite ny sadeka tamin'ny Indonie na Union africaine fa rehefa ohatra na avantage-ny any ratsoeny zay France zay français de iny sadeka fa milingilingy anao zay anarana la France tanana a Madagasikara zay fanjanahana io sadeka sy Union africaine io tsisy lavana an'io